Mbola ao anatin'ny baolina kitra izay ihany dia iresaka ny Orange Kitra Fiangonana isika satria Notontosaina omaly tetsy amin'ny kianjan'i Mahamasina ny lalao famaranana ka ny ekipan'ny FJKM Filamatra Ambodiafontsy no voahosotra ho tompondaka tamin'izany baolina kitra eo anivon'ny fiangonana izany. Asa moa zareo ao amin'ny Ambodiafontsy ny Mahamasina nefa fiangonana sy basadi tamin'ny sarono ohatra no ny batan'ny ekipan'ny FJKM Filamatra Ambodiafontsy ireto miakanjo manga amin'ny sary ireto mifandesena nanoloana ny ekipan'ny FJKM fiadanana marture nandritra ny famaranan'ilay fifaninanana baolina kitra no karakarain'ny Orange Madagascar sy ny ligin'Analamanga nampitondray ny anarana hoe Orange Kitra Fiangonana. Niady hatramin'ny farany lalao saingy nanatombo tamin'ny faiza mamono baolina ny tanorana Ambodiafontsy. Nisaraka hady sahala ohatranohatra moa ny rotota teo ampelana sasatra. Ny ekipan'ny famapokalipsy kosa no nahazo ny larana fahatelo ka notolorana 3 hetsy ariary miampy amboara ary meday. 10 hetsy ariary kosa no azo ny ekipan'ny FJKM fiadanana marture raha roa tapitrisa ariary ny an'ny ekipa tompondaka dia ny FJKM Filamatra Ambodiafontsy. Mariana fa ekipa avy amin'ny fiangonana eto Analamanga misy 70 mahery nandray anjara tamin'ity Orange Kitra Fiangonana taona 2024 ity. Nampanantena moa ny mpikarakara fa mbola isy ny lalao ifaninanan'ireo ekipa tsy tody tany amin'ny hedingana famaranana ato.